Dia miraba indray ny malagasy rehetra ary misaotra nareo hatrany manaraka ny fotoanantsika isan-kerinandro. Anohy ny fanambarako teto momba ny ady amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Ady tena atrehany io fa mila ho isan'andro ny vakitrany, von'olo na ny fakanan-keriny. Mitampy edina mahery vaika ny jiolahy sy ny mpangalatromby, tsy vitan'ny mandroba fa manolana mihitsy aza ny zaza mambehivavy. Tebiteby andro manalina ny isa-tokantrano, very fanahy mbola velona ny isa-tanàna. Misy ny voatery mandao mihitsy ny trano fonenany ka mametraka an'ilay fanontaniana isika hoe voafehy sa tsia ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Manana didy antoka ny fandriampahalemana ny fanjakana. Ary manaiky ny tenako fa tsy vita araka ny tokony ho izy zany satria dia mbola misy ny faritra mena na an-tanan-dehibe na ambanivohitra fa izao kosa amafisina ny ady. Baiketitra no nomeko ny gouvernemanta fa ato anatin'ny fotoana fohy dia tokony hahatsapa vokatra mivaingana ny vahoaka. Efa nivoaka izao ny paikady ofisialy anavaozana ny sehitry ny fandriampahalemana na ilay antsoina hoe RSS izay antenaina fa hitondra fahombiazana ary manomboka avy hatrany ny fampiarana azy. Efa tafapetraka ary efa miasa ny USAD na la unité spéciale antidahalo ary apetraka ny bataillon interarme ao Iosy. Ezahana ihany koa ny fametrahana ny poste avancé manerana ny nosy. Tsisy intsony ny fanometsiny ary amafisiko androany fa tompona andraikitra amin'ny famongorana an'izany ny mpitandro filaminana na antanety na nabakabaka na ndranomasina. Eo ihany koa ny polisy sy ny zandary. Ireo ny tena fantatry ny vahoaka saingy manana raikitra koa ireo mpiandraikitra ny lafitany. Tafiditra amin'izany ny faditseranana eo amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezin'ny fitaovam-piadiana. Torak'izany ny piaro ny rano sy ny ala eo amin'ny fitiliana ny fivezivezena. Lehibe nandraikitry ny fitsarana amin'ny fanazaziana ny meloka rehetra. Eo koa ny fonja. Zampadraraha pitsikilovana miaraka amin'ny bianco, ny samifinina, andrava ny dalo ambony latabatra mpanao kolikoly sy ny mpanadio ny vola maloto avy amin'ny alatra. Na manam-pahefana io, na sivily, na miaramila voakasika izany. Torak'izany ny olom-boafidy sy ny olom-boateny rehetra izay tsy tokony tsabaka amin'ny famotorana ataon'ny mpitandro filaminana na ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Nandinika dossier maro aho momba ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Vitsivitsy no tiako zaraina aminao androany hijerena izay lesoka sy ny fanarenana. Voaingana tamin'ity volana Aogositra ity dia nisy nanafika ny taxi brosy anankiray. Kilometra vitsivitsy ny aloha ny idirana ny Camp Robin amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Sakan'André Jiola amin'ny vato ny arabe, mivadika mihitsy moa ny fiara ary eo no manararoatra amin'izay ireo mpanao asa ratsy. Tsy tanteraka ny tanjon'ireo Jiola noho ny fisian'ny mpitandro filaminana nanaradia ny fiara fitateram-bahoaka. Tsy karitra nefa fa nanenjika an'ilay ray mpianakaviana nitondra vola 2 tapitrisa ariary izay nataon'ireo Jiola fa nafiana efa voaomana nisy nahalala meloa ilay izy. Tokony isy izany ny fitandremana eo amin'ny fitorana volabe, tokony amraina ny fahafahan'ny tsirairay mitahiry vola any amin'ny banky na amin'ireny mobile monnaie ireny. Nisy moa ny efa voasambotra amin'ireo Jiola, misy kosa ny mbola karohana ezaka miandry ny mpitandro filaminana izany. Vaovao anankiray nalaza koa ny alatra sprinter, nahazo fahafahana vonjimaika tany amin'ny fitsarana ny mpangalatra. Nosamborin'ny gendarmerie teny Ambohidratrimo indray nefa avy eo satria feno ny pirofo fa izy ireo ihany no nangalatra ny sprinter ny ainga tetsy Anosy. Midika izany fa tompona andraikitra koa ny fitsarana ametraka ny fandriampahalemana fa tsy afamiala amin'izany. Maro ny Jiola mbola miriry satria na izy voatifitra na afaka mitsoaka. Tsy mbola voasambotra daholo zao ny mpanafika mpamongady tetsy Atsiadana raha ny fanarahako an'io vaovao io. Intelo tao anatin'ny ray volana monja dia fanafiana amin'ny tapiediana intelo misesy
no nisy mbola misy zany a ary mbola mila ezaka mafy avy amin'ny mpitandro filaminana izany zavatra izany. Tsy hoe mahafaly akory ny milaza na mitanisa ny asan'le jiolahy na dahalo maty voatifitry mpitandro filaminana. Ny tsy hisian'ny fifandonana zany nge no tanjony, ary zay no anentanako hatrany ny olo-pirenena rehetra ampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana raha vao misy ny mampiaya. Ny arany asa zao ohatra ny mpitandro filaminana teto Andrenivohitra sy Ambohimangakely ka voasambotra ny jiolahy 12 mpanao sitomahery sady mpandrova camion. Izy ireo ihany no mpanafika hatrany Soamanandrariny, Ambatobe sy Ankerany. Za moa dia fanomezam-baovao avy amin'ny olo-pirenena tsotra zay nanampy tamin'izy io. Ny amaranako azy androany dia ny fahatarany fahatongavany mpitandro filaminana zay lazain'ny olona tarany fiantsoana azy ireo koa nefa na izy ireo mihitsy no tsy tonga ara-potoana. Teny amin'ny Fokotany Antanety commune Mpanitokana dia jiolahy misy 5 no nanafika tokantrano miaraka amin'ny fitaovam-piadiana maranitra. Voafira tamin'ny famaky ny lohan'ny renim-pianakaviana satria tsy nentina moaka vola. Efa ora 2 aty aoriana vao tonga mpitandro ny filaminana. Ny alamaina satria tsy voasambotra ilay jiolahy mpanao ratsy. Eo zany no ahitantsika hoe mila ezaka lehibe zany. Tranga vitsivitsy ireo nytanisaika ireo. Misy ny ezaka vita fa fanamby lehibe no mbola miandry. Efa nanome baiko ary averiko androany fa maika ny famiarenana ny fitaovam-piadiana zay miparitaka ka tokony isy ny fanisana maika na ny anaty kazerina na ho an'ireo nahazo alalana. Tsy ekena intsony ny goragora amin'izany. Tokony hiverina haingana ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana satria ady iaraha-manana no atao. Koa dia mankahery hatrany an'ireo rehetra manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampanjakana ny fandriampahalemana. Mankahery hatrany ihany koa ny vahoaka malagasy no sady mametraka ny mandram-piona ho amin'ny fotoam-bita manaraka indray.